Vatsimpana, entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Velona mandrakizay tokoa anao Jesosy ka dia raina sy mena voninahitra ary ankalazainay hitsaonay isan'andro ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra rehetra mipetraka eo amin'izay fiandrianana ankavanan'Andriamanitra mifoana aminay isan'andro ary maniraka ilay anjely mba hiambina sy haro ny zanakao ary indrindra ilay fananao masina izay miasa aty anatinay sy onivonay mba tanteraka ny teninao. Ankehitriny raha tompo dia mangataka indrindra mamindrafo aminay ka miarany alokay manadiovana amin'ny rano sarobidy fa tsy tanteraka izahay ary dia mangataka indrindra ilay fananao masina ampahery ny fosana fanantenanay mba eo onivonay sy aty anatinay tsiraray avy. Ary dia niteninao anie izay balisamana sitrana amin'ny fonay mba hiasa ankehitriny hitantana anay sy ampahery anay isan'andro. Anao niderina anjanao amin'ny voninahitra anao hatramin'ny toloko mandrakizay fa ho anay kosa ny fiadananao. Amenaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleluia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana mpampiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ary dia mbola misaotra ny tompontsika sy mankalaza azy noho ny fahatrarantsika ny Pasika izay fanafahany Tompo irariana indrindra ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsiraray avy. Hoy Jesosy, aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Izany lohateny izay mpanjintsika amin'ity andro izay diavintsika ity araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra. Matio toko 7 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Matio chapitre 7 verset 1 à 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo fa araka ny fitsarana anareo no hitsarana anareo ary araka ny ohatra ataonareo no hanoarana ho anareo. Raha ianao no mijery ny sombikazo amin'ny masony ralainao fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao ary ahoana no ilazanao amin'ny ralanao hoe aoka hanaisotra ny sombikazo ao amin'ny masonao aho nefa indro ny andry eo amin'ny masonao. Amen. Eny tokoa miantontsika Jesosy mba tsy tsara na ny tenantsika na ny hafa. Ny fitsarana tokoa mantsiny dia milaza fa isika manana fahamarinana ary manafatra ny Tompo anatin'izany rehetra izany fa ilay ratsy tokoa dia manao ny fomba rehetra anafiana sy amitena antsika zanany. Ny famitena izao tontolo izao izay tadiavin'ny mafy dia mafy tokoa dia tsy ho tanteraka satria Jesosy avy any Nazareta ny Tompo ny fahefana rehetra any an-dandra sy aty an-tany. Ireo izay mahatoky fidèle dia hitoetra tsy anana ia ary koa handresy ny zavatra rehetra. Ilay ratsy dia milaza fa tsy mendrika ianareo ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aoko tsaronao rehefa fa ny fahamendrena dia an'Andriamanitra ary ianareo dia nomena ilay fahasoavana mba hitoetra ao anatin'ny fifaliana sy ny fahasambarana izay efa noman'Andriamanitra ho anareo. Manaraka izany dia asesika ilay ratsy ny fisalasalana omponao. Ilay fisalasalana izay milaza fa tsy mba hanana ilay fitsarana mandrakizay ao an-danitra ianao. Fantany mantsiny fa very ny fandreseny. Efa hiditra amin'ny faharesena fendry tanteraka izy. An Jehova ny fandresena ary koa ho an'izay miaraka aminy zanany sy ao aminy. Noho izany mitomoera ianao ho mahatoky fa ianao koa dia isan'izay mpandresy miaraka amin'i Jesosy. Manaraka izany dia mifalia, miravoravoa ary mitoera ao anatin'ny ilay fahatokiana fendry tanteraka satria
amin'ny fotoana farany dia asehoan'Andriamanitra iza marina ny tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anareo ny fandresena hoy ny tompo, satria natolotra izany fa efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany hoy ny tompo. Ao anatin'izany fifaliana nohony ny faharesena misy eo amin'ny satana izany no hanomezan'ny tompo anao le ositry ny fitiavana sy ny fahononam-po ary ny fiadanana fendry tanteraka. Aokary hitoetra amin'ny fandresena mandrakariva sy ny fahatsiarovana fa efa nomen'Andriamanitra anao ny fandresena. Ninona zavatra mitranga dia tsy maintsy handresy ireo asany ratsy ny zanak'Andriamanitra. Fantatry ny devoly ny fahalemenareo fa izao fotsiny ihany, mitoera tsara ao amin'ilay fahatokinan'Andriamanitra. Tsy hisy na dia kely aza eo aminareo haratra raha mitoetra tsara eo ambany helatra ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo. Anisan'izany ny tsy mba hitsarana ny hafa na hitsarana ny tena. Jesosy Kristy dia mampatsiahy antsika fa ilay zavatra izay nahazo azy tety ambony tany, na teny amin'ny tany hay, tany efitra izay nakana fanay azy, na tamin'ny indraindrindra fijaliany fatratra sy ny nafatesany soa indrindra tanatin'izany rehetra andeha nitoetra ho mahatoky an'Andriamanitra izy. Nanana mandrakariva ilay finoana an'Andriamanitra rainy, fantany mantsy fa eo am-piatana an'Andriamanitra rainy ny fahefana rehetra, ny hery rehetra. Izany ho anao ihany koa tomoera tsara anatin'izany fahatokiana izany. Nomeko ilay fanahiko ny tompo ho anareo. Io fanahy masina io no hampatsiahy ny teny rehetra izay nomen'i Jesosy. Io fanahy masina io no hitantana anao ka hampahery anao, hampandresy anao mandrakariva. Ary na toinona zavatra miseho dia ny tomoera eo an-tongotry ny tompo mihaino ny feony mandrakariva. Ho anao ohatra izay raha lasa nambavin'ny tompo mino an'i Jesosy, na dia kely aza ny fanantenanao sy ny finoanao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia izao ny tadio izay fahakelezana izay indrindra no ento mamakivaky izao tontolo izao, fa tsy mba afaka naoviana ho resy ianao, satria ambaso-dahoro ny fanjakan'Andriamanitra, solon-tenan'i Kristy ety an-tany, ary ihany koa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra ety an-tany. Aokary hitoetra tsara, tsy ho tratra ny fakampanahy ny fitsaratsarana foana, na ny tena na ho an'ny hafa. Akatony daholo izay rehetra varavarana ahafahana ratsy miditra, ary sokafo ny fonao ho an'Andriamanitra. Rehefa tonga ilay fotoana izay atsiarovanao ilay tafika ataony ratsy, tetena aminao hoe tsarao ny hafa, dia eritrereto ho tahaka ny vato izay torahana mandeha makany amin'ny olona izay tsarainao izany, tahaka mitora-bato azy any ianao, ary anatin'izany dia tsy ahasoa azy ny tora-bato tanterainao. Izany aoka ny vavaka sy ny famindram-po no be dehibe ao anatinao, mba tsy hatanteraka ny fitsarana ny hafa. Raha misy koa ny fotoana izay tonga anao namelo-tena, ilazany ilay ratsy eo am-ponao hoe tsy mendrika an'Andriamanitra ianao, tsy mendrika an'i Jesosy ianao, izao ny tadio
ataovy ao an-tsaina mandrakariva. Tsy afaka ny tsara ny tenako aho satria tsy manana zany fahefana zany. Tsy manana fahefana hitsara ny tenako. Fa Jesosy rery no hanimpitsara. Hanimpitsara na ny tenako na koa ny hafa. Mino ny Tompo fa fantatsika fa tiany isika. Raha fantatrao ary fa tiany Jesosy ianao, dia izao ny tsarovy. Dia tena aminao izany rano hoe sakaizako ianao. Aza mieritreritra sy mandinika ny amin'izay averinao fa fahombiazanao na ny tsy fahombiazanao akory. Fa zao noho izy ataon'i Jesosy ho mendrika azy ianao. Ataon'i Jesosy ho feno ny fahamendrihana. Manomboka amin'ny fiantombohany zao tontolo zao ka hatramin'ny fiafarany zao tontolo zao ianao. Izay zava-miafina izay dia ahatsiarovantsika fa ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra no mahatanteraka izany. Izao mantsy no izy, tsy ny hoe ilaozan'Andriamanitra isika, fa ny zava-dehibe dia izao. Asandratr'Andriamanitra isika ho zanany. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia mendrika. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia tiany. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia ankamaminy ary ataony ho tahaka ny anak'Andriamaso. Izany aza manao ilay eritreritra sy fomba ampointsony hoe tsy mendrika aho. Jesosy no mametraka anao amin'ny fahamendrehana. Ary tsy manana zo ianao hitsara ny tenanao na koa hitsara ny hafa. Inoy ny tenin'i Jesosy ary mitoera tsara eo ambany hatry ny fahasoavany. Noho izany manomboka anio ary izay rehetra endrika fitsarana dia ampitoero eo tongotra Jesosy mpitsara. Aoka ny fahamarinan'i Jesosy sy ny rariny sitsiny avy amin'i Jesosy no hitoetra eo amin'ny fiainanao. Ny fitiavana dia mandresy ny fitsarana. Ny fitiavana dia mandresy ny fisalasalana. Ny fitiavana dia mandresy izay rehetra tsy avy amin'i Jesosy, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Avela ho azany fitiavana izany izay fitaovam-piadiana miafina lehibe indrindra satria an'i Jesosy tsy mba tezitra amintsika izy novinanoviana. Fa izay ilay fitiavana izay no hiaso ampontsika manomboka anio. Ahatonga fifaliana feno tanteraka amin'ny fiainantsika ary ahatonga fiadanana tsy azo zongozonina. Tena zanak'Andriamanitra sarobidy ianao satria faly Jesosy manana anao. Ho azy irery ny voninahitra ho antsika ny fitiavany any am-pitsoro mandrakizay. Alleluia. Amen. Ivavaka isika. Jesosy malalo, iza tokoa izay moa no hitsara ny hafa? Ary iza koa izay ny hitsara ny tenanay? Ianao mihitsy no mpitsara. Eny ianao ilay mpitsara no miteny aminay fa mendrika zahay, marina zahay. Eny, nataonao sarobidy zahay. Satria efa nentinao avokoa ny otana rehetra tao amin'ny fijaliana. Efa netao avokoa ny faratsiana rehetra tao amin'ny fijaliana. Efa entinao avokoa Jesosy izay rehetra tsy fahombiazana amin'ny fiainanay. Kaokary ny fahombiazanao no tonga ho fahombiazanay Jesosy. Ary izay rehetra fahamendrehanao no hifindra ty aminay amahazanakao anay. Eny Jesosy. Izay rehetra fahankalana ho atosikay, izay rehetra fitsarana tsy ho raisinay intsony. Eny, izay rehetra mety tsy fitiavana, hosolonay fitiavana, hosolonay fifaliana sy fiadanana avy aminao. Satria ianao Jesosy no mendrika, ianao Jesosy no membonahitra, ianao Jesosy no ankalazaina amin'ny lafim-piaina rehetra dia tonga anay koa ho tena hanana ilay fifaliana, ilay fiadanana, ilay fitiavana ary ilay fanandratana ny voninahitra ao. Ao anatinay sy ao anatin'ny izay rehetra miara-dalana aminao
ka natoinina tsy tsara intsony zahay fa hitoetra kosa ho tena mpanompon'Andriamanitra mity ny hafa sy mity ny tenanay noho ny aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona masana kely avy Nazareta izay manisy mangantaka izany vaky izany. Fa amin'ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, fitiavanao Andriamanitra ray, ny herin'ny fampiraisana avy aminao fanyamasina. Alleluia. Amen.